Salamadolo andondera hiresaka an'ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Raha nahafatesany Dr Rado Ratobison nanao fanambarana iombonana manoloana ny raha nahafatesan'izay Dr Rado Ratobison izay voapirofo fa novonoina tamin'ny alalan'ny herisetra feno habibina araky ny fanadihadiana hatrany. Nahazo fahafahana fa efa eo ambanin'ny fanaraha-masony fitsarana ny mpanao gazety avy ao Toamasina Camille Michaelis filoha Andry Rajoelina hiezahana hitsangana amin'ny herinandro ho avy zao ny gouvernemanta nianiana fa hitsara anaty mangarahara ary hiady amin'ny kolikoly ny tale generaly ny Bianco vaovao teknolojia sy ny fampivoarana ny tanora nitoloran'ny FFT solosaina ny GDM ao Toamasina. Ireo ny fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy tamatamatasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Raha nahafatesany Dr Rado Ratobison nanao fanambarana iombonana manoloana an'izay raha nahafatesany Dr Rado Ratobison izay voapirofo fa novonoina tamin'ny alalan'ny herisetra feno habibina araky ny fanadihadiana hatrany. Ny vovonan'ny LT-pianina, ny CREM na ny Cercle de réflexion des économies de Madagascar ary ny mpianatra mivondrona ao amin'ny Association des étudiants du département économie à l'université d'Antananarivo. Melony izy ireo ny herisetra sy vono natao tamin'ny Dr Ratobison ka namoizana ny ainy mampitandrina an'ireo andian'olona na iza izay mikasa ny hanakatsakana ny hivoahan'ny tena marina. Takin'izy ireo ny hamaizana amin'ny fomba hinjana indrindra araky ny lalàna ho an'izay namono azy mivantana na angolaka. Matoky ny rafitra mpanao famotorana izy ireo ary manaramaso ankaiky ny fizotra ny raha izao hatramin'ny farany mandrapahivoaka ny tena marina mahakasika an'ity raha nahafatesany Dr Rado Ratobison ity. Midika izany fa tena mitaky ny zay tena fahamarinana mahakasika an'izay raha nahafatesany Dr Rado Ratobison izay ireo rehetra namany ankaiky na ireo ao anatiny izay departemanta voalaza izay. Mahakasika ny raha mpanao gazety avy ao Toamasina Michaelis Camille Ndiamahazo dia nahazo fahafahana fa eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana ny mpanao gazety avy ao Toamasina ity. Mandrapahatonga ny fotoam-pitsarana azy amin'ny 10 septambra 2024 avy izao. Resaka fanohitofinana ny filaminam-bahoaka tamin'ny famoahana fanehoan-kevitra tamin'ny tambazotra sosialy no vesatra izay nanenjehana azy. Etsy andanin'izay rehefa nanontaniany mpanao gazety ny filohampirenena Andry Rajoelina mahakasika ny gouvernemanta vaovao dia nilaza fa hiezahana hitsangana amin'ny herinandro manaraka izao izany gouvernemanta vaovao izany. Ao anatiny fanaovana tombatombana an'ireo ministra teo aloha izy sy ny prime ministre izany hoe mijery an'izay tena nahavita ny fanamby nankinina taminy sy ny tsy nahavita ihany koa. Aorian'izay kosa vao hijoro ny gouvernemanta vaovao ka dia ito-pendrasana an'izay fijoroan'ny gouvernemanta vaovao izay ny malagasy rehetra amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny tale generaly ny Bianco vaovao indray dia natao teny amin'ny fitsarana tampony anosy ny lanona mpitsarana nandraisana ny fianianany Andriamatoa Razakamanantsoa Gabi Nestor izay tale generaly ny Braomalio tena iadina amin'ny kolikoly na ny Bianco. Ny aniana mo izy ny hitsara anatin'ny fangaraharana ary tena hiady amin'ny kolikoly. Nanamafy koa ity tale generaly ity fa hahatontosa ny fanamby izay napetraky ny fitsondram-panjakana ny amin'izany ady amin'ny kolikoly izany ka dia andrasantsika eto ary izay tena fandehany izay ady amin'ny kolikoly izay mandritra ny fotoana fiasany ity tale generaly ny Bianco vaovao ity. Enganeka tena hitondra zava-baovao sy fomba fiasa vaovao ity tale generaly ny Bianco vaovao ity. Teknolojia sy ny fampivoarana ny tanora indray notoloran'ny FFT solosaina ny GDM tao Toamasina. Tontosany larobia 14 aogositra 2024 ny fanolorana ireo solosaina ho an'ny fikambanana GDM na ny Global Development of Madagascar tao Toamasina tao. Fiarah-miasa tafiditra amin'ny fanampina sy fampivoarana ny tanora sy ny tontolo ara-pamokarana eny fotony ny resaka fanabeazana izay ilofosany firaisan-kinany tia tanindrazana na FFT izay tarihiny
izay tarihiny filoha Razafindroelina moa izy ity. Nisolotenany FFT FUB ary nanolotra ny fitaovana tany an-toerana itokony aina Razafindrakoto miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy ao amin'izay FFT amin'ny faritra Antsinanana izay. Eny Ambohidratrimo indray, zazalahy kely voateraka 3 andro eo no hita tao anaty gony teny fitraofana Fokotany Antanivony, komina Ambohidratrimo Talatamaty, distrikany Ambohidratrimo tamin'iny andro maliny tokony ho tamin'ny 2 ora maraina. Araky ny filazan'ny dokotera dia velonaina soamantsara ary tsy misy ahina ny fahasalaman'ny ilay zaza. Mbola tsy fantatra kosa izay mety ho ray aman-dreniny ity zazalahy kely ity mandraky tiny androany. Ka noho izany tena mampalahelo ny trangandravatra tahaka an'izao satria zanakao naterakao ve dia vitanao ny manary azy, ary raha tarakely ny fahitavan'olona azy dia mety afara amin'ny fahafatesan'ilay zaza izany fanariana azy izany. Any Andasibe, lalam-pirenena faharoa indray dia mifaninana manao gorisagorisa ireo fiarabe. Tena henjana ny lalam-pirenena faharoa iny alohan'ny hidirana Andasibe avy any Toamasina, ny antomboka tamin'ny iny afakomaly atoandro. Hoy ny mpamily iray izay ny tantara, sady ratsy no mamotaka sy malama ny lalana ka mifaninana manao gorisagorisa ny fiara lehibe. Mazava ho azy fa mitarika ny fahatapahan'ny lalana sy fikatsohan'ny famovizana izany dia tsy maintsy hisy akony amin'ny vidin'entana ary fatiantoka ara-toekarena goavana isan'andro izao. Hoy izy ireo raha naneho ny heviny mahakasika an'izay haratsin-dalana amin'izay lalam-pirenena faharoa izay mampitohy ny Andasibe sy Toamasina izay. Izay haratsin-dalana izay moa dia hita manerana ny nosy fa tsy ao irery no misy an'izay haratsin-dalana izay fa manerana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia saika ahitana an'izay trangana faratsin-dalana izay avokoa, na atsimo zany na ny avaratra, na lalam-pirenena firy io na firy, ary tena maro ny mitaraina sy maro ihany koa ny antsoavo izay etseroa amin'ny fitondram-panjakana mba hisy fanarenana an'izay lalam-pirenena rehetra manerana ny nosy izay, satria ny lalana tsara dia antoko iray lehibe amin'ny fampandrosoana ny distrikta tsirairay avy. Ny amaranantsika azy dia ny eo amin'ny orinasa Jirama. Ronwes Dezeny Jirama mila vola be sy fotoana maharitra ny fanarenana ny Jirama. Milaza ny tele-general Ronwes fa maro ireo mpanjifa tsy mandoa vola ara-dalàna kanefa mampiasa ny herinaratra sy rano zarainy Jirama. Misy akony ratsy amin'ny asanay izany hoy izy. Etsy ankilany dia ny hena be ny vokatra herinaratra ao andekaleka noho ny tsy fahampiny rano. Tena misy hoy ingahy DG ny vola fanampiana omeny fanjakana ny Jirama saingy lany amin'ny fividianana solika izany, ka noho izany tsy ampy ny vola ampelantanana hikarakarana na hividianana kojakoja sy fitaovana rehetra. Tena mila fampiasam-bola matevina be ny fanarenana ny Jirama hoy hatrany Iron West, ary tsy ho vita vetivety ny asa fa mila fotoana. Dia mbola hitohy ihany aloha izany ny delestage sy ny fahatapahan'ny rano tsy misy vahaolana mandraky tiny androany. Izay mantsy ilay indrokely amin'ny orinasa Jirama ity. Rehefa ny mpanjifa izany no tara fandoavana jiro dia mampimenimenina ry zareo mpiasan'ny Jirama sy ry zareo ao amin'izay Jirama izay. Nefa rehefa ry zareo ny manapatapaka jiron'olona isan'andro dia toa heverindreo fa tsy misy akony amin'ny vahoaka rehetra izany. Alaminy fotsiny io resaka delestage lava tsy misy fiafarana eo. Ataovy mandeha amin'ny laoniny izay orinasa Jirama sy ny herinaratra rehetra izay hozarianareo eny amin'ny mpanjifa izay, fa ataoko fa tsy ho tara fandoavana an'izany mihitsy ny mpanjifa raha toa ka tsara ny tolotra izay omenareo avy any amin'ny orinasa Jirama izay. Fa tsy hoe jiro tapatapaka lava nefa ny faktira midangana ka rariny sitsiny ny vahoaka raha toa ka tara fandoavana jiro, satria maro amin'ny vahoaka no misehatra amin'izay jiro zay amin'ny asa fivelomany sy ny fidiram-bolan'izy ireo. Izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy, misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovy hatrany ny miabony amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa misy sy tomatomata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.